Fiadanany tompo amintsika tsirairay avy makasitraka be dia be anareo anitokantrano miaraka aminay atao anatin'ny fandaharana miobi amin'izao fotoana izao miarabantsika ihany koa ary manasanao hiaraka aminay hatramin'ny faran'ny fandaharantsika. Ilaintsika foana ny mandray tenin'Andriamanitra isan'andro. Ilaintsika foana ihany koa ny manankina ny amintsika ray manontolo eo am-pelantanan'ilay Andriamanitra. Izay rehetra izay mitambatra no nahatonga ny fandaharana miobi manolotra anao an'ity fanompom-pivavahana atao anatin'ny kulta ity izay anasana ianao ampitiavana be anaraka an'izay. Mamarana ny volana Avril tsika riavana amin'izao 17 volana Avril zao ho anareo rehetra izay manaraka dia tonona ny fiadanan'ny tompo anjaka sy anapaka amin'ny tokantranonao ary andeha ame voninahitra an'Andriamanitra isika. Ny laharakira 970 ny andiny voalohany ny anomezantsika voninahitra ny tompo. Andeary idera azy ivavaka isika. Ianao no asandratray ry Andriamanitra tompon'ny lanitra sy ny tany na ary zao tontolo zao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ianao lay miasa mandrakariva eo anivon'ny firenenay ary misy matoky fa ninona tranga zava-misy mahakivy sy mampitanondrika dia matoky fa ny teny fikasanao dia ho anay, ho an'ny taninay, ho an'ny tantaranay, ho an'ny taranakay ary anana toerana amin'ny fanjakanao izao firenena izao rehefa tena mibebaka sy mitodika aminao marina. Ankehitriny ary Andriamanitra dia vakina ary hotoriana ny teninao meteza fanahy masina hitaridalana amin'izany. Ho anao mivoninahitra anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Faranantsika amin'ny alalan'ny bokin'ny Apokalipsy ihany zany riavana, toko 220 ary raisitsika amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny 510. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny Apokalipsy toko 220 ny andininy fahaenina ka hatramin'ny 510. Ary hoy izy tamiko, matoky sady marina ireo tenireo ary ny Tompo Andriamanitra ny fanahy-mpaminany naniraka ny anjeliny aneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ary indro afainganao sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Ary zao jaona no naharesy nahita ireo zavatra ireo. Ary rehefa naharesy nahita aho dia niankohaka ivavaka teo anoloan'ny tongotra ilay anjely naneo ahy ireo zavatra ireo. Dia hoy izy tamiko, tandremo aza manao zao fa mpanompo na manao ihany aho sady na mampaminany rahalahinao sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavao. Ary hoy izy tamiko, aza asiana tombo-kase ny teny faminaniana amin'ity boky ity fa nitombotra ny andro. Izay manao ny tsy marina, aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy. Ary izay maloto, aoka mbola hialoto ihany izy. Ary izay marina koa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy. Ary izay masina, aoka mbola hiamasina ihany izy. Indro afainganao ary eto amiko ny famaliko. Mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony, mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Fa anivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy, ny mpamon'olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia ilainga sady mandainga. Zany soratra masina amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 220 zany no amaranantsika ity volana Aprily ity riavana. Ho faranana satria ao anatin'ny fotoana mahavaivay no lalovany zao tontolo zao. Ao anatin'ny ataoko hoe tebotebo sy aia ary eto aho dia manararoatra manazava ny eo amin'ny resaka tontolon'ny ara-panahy. Fa raha vao resaka tontolon'ny ara-panahy no resahana
dia misy izay atao hoe famafazana tahotra zay. Ny famafazana tahotra zany rehefa voarainy fiarahamonina hitahotra afafy miainga avy amin'ny andian'olona vitsy zay mieritreritra fa angeja amin'ny tontolon'ny ara-panahy ary anjakazaka eo amin'ny fiainan'ny firenena, dia tafiditra izy zay ary manana hery sy fahefana. Noho izany, ny zay rehetra mandre ny teny zay hotoriana dia antsoina hoe mifanohitra amin'ny fitiavana ny tahotra, fa zay tia dia tsy mba manatahotra. Ka raha miaina amin'ny vanim-potoana ny andro farany ianao dia aza matahotra ianao, fa ny bokin'ny Apokalipsy de epistily pastoraly, mampahery izy zany fa tsy natao ampatahotra, tsy natao ampahakivy hoe inona ntsony. Zao nge ianao maheno ny raharaha amin'ny resaka géopolitique, enjeu international, de tena varaotsy hoe hipoaka ny ady fahatelo, ady nucléaire, dia ahoana ny hafarana. Hoy amina hoe aza matahotra ny fonareo ny soratra masina, aza matahotra. Ary zay indrindra ny hoe mahatoky sady marina ireo tenin'ireo ary ny tompo Andriamanitry ny fanahy mpaminany naniraka ny anjely ny aneo ny mpanompo ny zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Tafiditra ao anatin'ny zavatra tsy maintsy ho tonga faingana io. Ary ny zavatra hita paherezana anao ampifandraisiko aminatin'ny zava-misy ankehitriny ny actualité mondiale ny toriteny dia hoe tady anafaingana anticiper ny zavatra programany isatana ka tadiavino apoka aingana alohan'ny fotoana ny zavatra rehetrarehetra, fa izay voafaritra atao amin'ny tantaran'ny Apokalipsy Andriamanjaka no mifeny tantara dia izay voasoratra no tanteraka. Misy antony daholo ny fisiny reny. Rehefa mamaky ianao ny Apokalipsy 3:10 dia hitanao an'ilay dragona voalohany, dragona faharoa efa saika maty ka nomena hery dia natanjaka indray. Dia ho hitantsika ao ny fahamarinana zany fa io fitotongana ny firenena Europiana io dia zavatra efa voalazana eo amin'ny Baiboly zany ka tsy tokony angororona atahotra antsika. Ho avy faingana sambatra zay mitandrina ny teny faminaniana amin'ity boky ity. Natao ho tandremana zany ny teny faminaniana amin'ny bokin'ny Apokalipsy, fa tsy natao ampatahotra. Zany hoe fampahafantarana antsika ny zavatra tsy maintsy iseho. Fa ity ny zavatra anankiray sitomako ny saintsika ao anatin'ny andinin'ny 9 sy ny andinin'ny 10. Rehefa nipoitra ilay anjely dia nahita ireo sinareo ireo zavatra ireo i John, ary niankohaka teo amin'ny tongotra ilay anjely, ary rehefa niankohaka prosterne zany, niankohaka dia nivavaka teo alohan'ny tongotra ilay anjely. Inona ny fampitandremana nataon'ilay anjely? Tandrema, aza miankohaka, aza mivavaka amiko akory, fa iza dia tsy hafa fa mpanompo, serviteur. Zany hoe ny anjely dia miservira ny zanak'Andriamanitra, zay azadinoiny, zay ry havana. Garde du corps izy, mpitardalana amin'ny zavatra atao rehetrarehetra. Ny olombelona zany ny ambony noho ny anjely, raha izay izy. Ary ny sata ambara amin'ny Baiboly dia hoe ambany kely noho Andriamanitra ny olombelona. Tazomy zay. Izay rehetra programa tadiavina hipetraka amin'ity izao tontolo izao ity zany ka hanambany sy hatsinitsinona ny olombelona dia mifanohitra amin'ny programan'Andriamanitra. Ka fikiro zay famarina ny tenin'Andriamanitra zay. Ny fampitandremana ao amin'ny faneho-kevitra fahatelo dia hoe io miresaka amin'ny anjely io misy milaza ho mpanompon'Andriamanitra kanefa dia mifandahatra amin'ny anjely atateraka zavatra dia efa fanim-potsampy ary tady dito tsara fa ny anjely zay iresahanao dia anjely mivadika fa tsy ilay anjely izay mbola mitoetra ao anatin'ny fanekena miaraka amin'i Jesosy Kristy. Fa dia tafalatsaka maka fafinaretana dia maka mission maniraka nireny anjely na maniraka devoly zany dikan'izany. Tsy natao iankofany reny, tsy natao iaraha-miasy reny. Fa Andriamanitra no maniraka an'ireny. Ny mission raisin'ny tena anjely ao amin'Andriamanitra zany dia iraka ny raisiny avy amin'Andriamanitra, fa tsy ianao zay olombelona no hanome mission ny anjely amin'izay fotoana izay. Mahafantatra tsara izay tenenako an'izany zavatra zany. Fa betsaka loatra ny milaza fa mpanompon'Andriamanitra nefa milalao tontolo ara-panahy mahatsiravina ao amin'ny fanifotsampy. Eto am-pamaranana ry havana dia miteny Jesosy Kristy, ho avy faingana ako. Eto am-peratanako ny famaliako, ary tena maly izy. Zay no antony hoe itenenan'i Jesosy Kristy amin'ny famporisihina roa loha mifanohatra. Inona ny famporisihina voalohany? Izay manao ny tsy marina izy dia aoka ninona? Mbola anao ny tsy marina ihany. Izay maloto dia aoka vao maika aloto ihany io sipotaka. Fa izay marina kosa dia aoka anao ny tena marina, izay mizotra amin'ny famasina dia aoka ia-masina trany. Tsy misy elanelana tahaka ny tany Laodikia. Fa na ianao tena mahafana tanteraka, na ianao tena mangatsika tanteraka,
Eo anelanelan'izany tsy voaray ianao, mangatsika izany ao dia efa ivelany tanteraka. Ary zay ny ambarany fa any ivelany ozy izy, ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamon'olona, ny tia lainga, ny mpanompo sampy, ny tia lainga rehetrarehetra sy ny mpandainga, any ivelany. Zany hoe tsy manana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Na mieritreritra fa miaina amin'ny fiainam-piangonana. Ary io ilay hoe eo apotry ny azo fijaliana fa lavitry ny famelan-keloko. Ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana fa lavitry ny lanitra. Maro ny olona mbola diso fihevitra fa mpanao afindrafondrao loatra amin'ny malagasy. Finy atsy maminy aroa, mahery ny ody valala fa ny afindrafondrao tsy maintsy mandeha foana. Ary eo ny sarika ny saintsika aravan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao teny zao torin'izao. Indro avaingana eto ampelantanako ny famaliko, amaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Izao no alfa sy omega, ny tompon'ny tantara tompoko sy ny fiafaran'ny tantara dia izay nosoratan'i Jesosy sy avelany hitranga ihany. Koa aoka ho amin'ny fiadanana mandrakariva. Shalom, ny toe-ponao sy ny toe-pananao raha miatrika ny vanim-potoana ny andro farany. Fa zay rehetra mifikitra amin'Andriamanitra dia omeny fahefana amin'ny azonainy. Diovy ny fitafipananao amin'ny rany zanak'ondry mba hanana anjara sy fahefana amin'ny azonaina ianao ka hiditra amin'ny vavahady. Mila velomina amin'ny azonaina izay rehetra nihinana ilay azo voarara tao asa Edena. Rehefa malala ao amin'ny tompo fifaliana ho any mamarana ity volana Avril ity, ao anatin'ny antso lehibe hoe ry malagasy paray tanindrazana, ry kristianina malala paray fanantenana, avy amin'ny valan'ny ondrin'Andriamanitra velona, andao tena hitodika amin'Andriamanitra, andao atoky tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra, dinio soratra masina fa avy ao amin'ny ahafantarantsika sa zaontsika ny fahamarinana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika rehetra ny fampaherezana. Vavaka tsika riava. Misaotra tompo ny amin'ny izay rehetra nambara sy ny toriana, ary misarika ny sainay ianao mba tena hifidy ny tena hoe iamasina ianao ny marina hatrany. Halanao ny mandaingy, halanao ny mpanompo sampy, halanao ny tia laingy, halanao Andriamanitra ny tia fitaka. Dia ankehitriny mivavaka ho an'izay rehetra manatrika etona, ianao Andriamanitra hitari-dalana anay amin'ny lala marina amin'ny asan'ny fananao masina. Vangio ny firenenay, tononona ny fanahin'ny fifoazam-panahy eto amin'ity firenena ity, tononona ny faharavana, ny fanompoty sampy, ny altarany bala rehetrarehetra, hatrany avaratra ka hatrany atsimo, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, eto anivon-tany, dia mianjera ny asa matin'ny satana rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, fa ny altaran'Andriamanitra rery no mijoro, dia ny altaran'ny fiankohofana sy ny fiderana, ny altaran'ny fanahin'ny fankasitrahana sy ny fisaorana, ary ny malagasy rehetra dia ho tonga ao amin'ny antso izay antsoina ho azy fa malagasy ho an'i Kristy, Madagascar ho anao Andriamanitra. Dia ho anao voninahitra ray hatramin'ny taloha indrindra somandrakizay. Amen. Ilarakira fa 3:30 voalohany no iraintsika dia atolotra ny tsodrano. Raiso ny tsodranomasina izay atolotra ho anareo, ary mahireza sy mahatanjaka fa tompo no hatanteraka izany. Andriamanitra zay efa niantso ny fidy antsika talohan'ny fanorenana izao tontolo izao, ahatanteraka ny andro voateny rehetrarehetra, satria Jesosy Kristy no alfa sy omega, ny fiandohan'ny fiainana sy ny fiafaran'ny fiainana. Izay rehetra iseho amin'ny fiainanao dia tsy misy afa-tsy izay rehetra voasoratr'Andriamanitra, ary tsy nanoratra tantara ratsy ho anao Andriamanitra, fa izay tsara lavitra nefa nomanina. Mandehana amin'ny fiadanan'ny tompo, fa ao amin'izany ny antsonantsika. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen.
tonga soa ato anatin'ny fotoana izay andraisanao ny vatsim-panahy amin'ity anio ity. Aza manay ianao fa tsy homona aminay sady tsy lava be ihany koa nefa andraisantsika lesona fa atsika miatrika ny herinandrontsika na ny fiainana andavanandro indrindra fa ny fiainana ara-panahy manoloana ny rotoroto manoloana ny ady sarotra isan-karazany toy ny ahoana izany hoe miandry an'Andriamanitra izany. Manasanao anaraka an'ity toriteny anankiray ity. Sotra an'Andriamanitra lehibe tsika raha mbola nomeny fahasoavana indray, mbola verinaina amin'ity androany ity. Sotra ny tompo ihany koa tsika ry havana raha mbola afaka mandre ny tenin'Andriamanitra n'ity maraina vaovao ity. Mialohan'ny andrenesantsika tenin'Andriamanitra, raha afaka janonao vetivety ny zavatra ataonao, ndao tsika hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra n'ity maraina ity, dia ataovy izany. Nefa mialohan'ny zavatra rehetra, ndao petratsika eo tanan'Andriamanitra ny fotoanantsika androany. Raha hivavaka sika tompoko. Ray malalo misaotra anao izay raha mbola nomenao an'ity maraina mahafinaritra ity indray. Sotra tompo fa tsara ianao sady mpanao tsara. Ianao n'Andriamanitra avo indrindra, ianao n'Andriamanitra ambony indrindra, ianao ilay Andriamanitra mendrika ny dera, mendrika ny haja, mendrika ny voninahitra. Androany izay tompo miondrika tanteraka amin'ny teninao. Sokafanay malalaka ao anao ny fonay. Miresa aminay tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina, amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, raha misy baiboly eo akaikinao dia sokafo izany baiboly izany amin'izao fotoan'izao ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo fa 7:20, andininy fa 3:10 sy fa 4:10. Salamo fa 7:20, andininy fa 3:10 sy fa 4:10. Vaky toy izao miteny manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, raha zay re no tsy nanantena hita amin'ny fahasoavan'i Jehovah amin'ny tany velona, miandrasan'i Jehovah ianao, matoky, aoka herin'ny fonao, eny miandrasan'i Jehovah. Averiko indray ny tenin'Andriamanitra hoe raha zay re no tsy nanantena hita amin'ny fahasoavan'i Jehovah amin'ny tany velona, miandrasan'i Jehovah ianao, matoky, aoka herin'ny fonao, eny miandrasan'i Jehovah. Ry hava malala, teto amin'ity bokin'ny Salamo fa 7:20 ity, jerentsika ny ao aloha rehetrarehetra ao. Teto dia nandalo olana goavana amin'ny mpanompon'i Jehovah teto, dia tsy izy izany fa i Davida. Nandalo ady, nandalo fanampy farak'izay goavana. Satria dia maro be ny fahavalo izay saika hifofony hain'i Davida mihitsy, saika tena nanao izay hahafaty an'i Davida mihitsy. Eo amin'ny andininy fa 7 amin'ity Salamo fa 7:20 ity aza ny vavaka nataon'i Davida dia niteny mihitsy hoe taraina mafy aminao tompo, mifofofo ny loza ozy izy. Zany ny vavaka nataon'ny mpanompon'Andriamanitra teto. Kanefa na dia teo azy izany zavatra mifamaofao, olana nenjady tamin'ny mpanompon'Andriamanitra izany. Dia izao ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra eto atao amin'ny faran'ity Salamo fa 3:20 ity, ny 7:20 ity manao hoe raha zay re any tsy nanantena amin'ny fahasoavan'i Jehovah dia amin'ny tany velona ozy izy. Zany hoe efa tsisa ny velona tsony Davida raha tsy nanantena an'i Jehovah. Efa tsisa ny velona tsony zany mpanompon'Andriamanitra atao hoe Davida zany, efa maty ny fahavalony raha tsy teo ny fahasoavan'i Jehovah. Amin'ity androany ity ihany koa ianao amin'ity maraina ity, tsy haiko izay mety zavatra lalovanao amin'izao fotoan'izao, tsy haiko izay teboka misy ny fiainanao amin'izao fotoan'izao, tsy haiko izay saison lalovan'ny fiainanao amin'ity androany ity, fa tonga aminao ny tenin'Andriamanitra. Fotoan'izao hiverenana anantena an'Andriamanitra, fotoan'izao hiverenana atoky an'Andriamanitra. Manantena an'Andriamanitra ianao, manantena an'Andriamanitra ianao. Raha zay re any tsy nanantena hita amin'ny fahasoavan'i Jehovah ho Davida teto, dia tahak'izay ihany koa ny fiainanao, manantena an'Andriamanitra, manantena ianao. Fotoan'izao hiandrandranao ny fahasoavan'Andriamanitra, fotoan'izao anantenanao an'Andriamanitra hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanao. Andriamanitsika tompoko dia Andriamanitra ny fanantenana izy. Averiko indray, ny Andriamanitsika tompoko dia Andriamanitra ny fanantenana izy. Andriamanitra velona izy, Andriamanitra miasa izy, mbola tsy miova ny heriny, mbola tsy miova ny fahaiza-manaony, fa ny andrasany aminao manantena azy, manantena fiovam-piainana, manantena fanasitranana, manantena famatsiana goavana avy amin'Andriamanitra, manantena fanafahana amin'izao fotoan'izao. Fa fotoana ny zanak'Andriamanitra izao ry havana,
fotoananao zao, vanim-potoananao zao noho izany manantenanao an'Andriamanitra. Ny teboka voalohany no resantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Isan'ny olona kristianina amin'izao fotoana izao dia vitsy ny kristianina tena manantena an'Andriamanitra marina. Ny sasany mety efa somary nangatsiatsika, ny sasany aza efa miverin-dalana mihitsy. Tsy haiko, noho ny onjam-piainana angamba, tsy fantatro. Indraindray ihany koa ataontsika mpino kitsapatsapa miaraka amin'Andriamanitra hoe raha mamaly Andriamanitra dia araba-soa, araba-tsara. Rehefa tsy mamaly dia atao ahoana moa? Na indraindray omentsika option Andriamanitra hoe rehefa tsy vahan'Andriamanitra io dia andeha ho ary amin'ny olona tahaka izao aho, andeha ho ary amin'ilay dokotera spesialista ahako rehefa tsy hosotran'Andriamanitra. Ry hava-malala, tsy ohatr'izany miaraka amin'Andriamanitra. Miaraka amin'Andriamanitra dia tena matoky azy. Dao hoe jerentsika ny Salamo 5:7 Salamo 5:7 Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehova dia eo akaikiny izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Jehova dia eo akaikiny izay miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Zany hoe tena mandinika ny toe-pontsika Andriamanitra hoe manantena azy, hoe tsika samody manantena azy, sa ilay tena karazan'olona tena manantena azy. Fotoana izao ry havana, tena iantorahana 100 isan-jato amin'Andriamanitra. Fotoana izao tena anatenantsika an'Andriamanitra, ametrahantsika ny fanantenantsika 100 isan-jato amin'Andriamanitra. Raha izay re antso nanantena ny fahasoavan'Andriamanitra hoy Davida teto. Raha tsy anantena an'Andriamanitra azy ianao, izy ary no antenainao amin'izao fiainana izao. Olona ve? Fahaizana ve? Diplôma ve? Fahafantaran'olona ve? Politika ve? Ry havana, tsy mahavonjy anao zany. Tokana ihany mahavonjy anao dia Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, manantenanao an'Andriamanitra. Teboka faharoa farany izay ho resantsika amin'ity androany ity. Ohatriny ahoana ary le hoe manantena an'Andriamanitra. Ohatriny ahoana ny atao amin'izany manantena an'Andriamanitra zany. Dia hoy ilay Salamo ny angatsika tery aloha, Salamo 7:4 manao hoe miandrasany Jehova ianao, matoky, aoka hery ny fonao. Ny hoe manantena an'Andriamanitra ry havana dia miandry azy amin'ny fatokiana. Averiko indray, ny hoe manantena an'Andriamanitra dia miandry azy amin'ny fatokiana. Miandry an' Jehova tsy misy salasalana. Miandry an' Jehova dia tahaka an'ireny hitantsika eny amin'ireny toeram-pisakafoanana antsointsika hoe restaurant reny. Amin'ny fotoana mandefa ny komanditsika isika dia ny azo antoka fa afaka fotoana vitsy dia hiverina antsika ilay komandy izay nalefantsika iny. Tahaka izany mihitsy ny miaraka amin'Andriamanitra, tahaka izany mihitsy ilay matoky an'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana napetrakantsika teo am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainantsika, ny ara-pitiavantsika, ny fandrarana ataontsika dia azo antoka fa hiverin'Andriamanitra ary hitondra ny valim-bavakantsika. Zany no atao hoe manantena an'Andriamanitra. Ko amin'ity anio ty ianao, miandrasa an'Andriamanitra. Mety efa elaela ianao no mivavaka, mety mbola tsy naray valim-bavaka. Miomana ianao, manantena ianao, fa tsy maintsy ho avy hitondra ny valim-bavaka ao Andriamanitra. Mety somary elaela le izy, fa ny dikan'izany ny tsara indrindra rehefa nomanin'Andriamanitra ho anao. Fa ny anjaranao manantena an'Andriamanitra, miandrasa an'Andriamanitra. Miandry olona ry havana, mety miandry vasoka, mety miandry tsy misy, fa manantena an'Andriamanitra. Tsy maintsy ho ia, tsy maintsy ho azonao izay niriny fonao. Koa amara-paranantsika ny afatra androany. Mety mandalo toe-javatra sarotra ianao amin'izao fotoana izao. Mety miandrandra mafy ny tanan'Andriamanitra ianao. Aoreny ny fanantenanao, aoreny ny finoanao manomboka androany. Fa tsy handiso fanantenananao Andriamanitra. Andriamanitra velona izy ary tia ny zanany izy. Fa ny anjaranao manantena azy. Azavariana mitanondrika amin'ny olana io. Azavariana mitomany ianao. Mbola misy fanantenana ny fiainanao. Satria Andriamanitra mihitsy no Andriamanitra ny fanantenana. Hoy ny Salamo izay ao amin'ny Salamo 2:2 nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko izy, ary nahoana no mitoloko ao anatiko ao. Manantena an'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho. Dia itsika tsara ihany koa ny tenin'Andriamanitra faran'izay jerentsika ohabolana 7:20 manao hoe raha mbola misy koa ny farany dia ahoana?
haitsika tsara tsy ho foana ny fanantenanao. Noho izany miorena mafy manantenan'Andriamanitra fa tsy handiso fanantenananao izy. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra hiara hivavaka sika tompoko. Raha eo misaotranao zay raha mbola nomenao fahasoavana andre zany teninao zany. Hifonana aminao raha eo ny tsy fatokina ianao indraindray, ny fisalasalana ianao indraindray tompo. Indraindray zay tsy matoky anao amin'ny zavatra goavana fa mety matoky anao amin'ny zavatra kely. Androany tompo, sasao amin'ny raha anao zay, diovy amin'ny raha maherinao zay Jesosy eo. Esory aty anatinay tsy finoana fa manomboka eto zay Andriamanitra, manomboka iorina aminao ny fanantenanay. Ianao rery ny fanantenanay amin'izao fiainan'izao, ary ianao rery ny mahavitanay amin'izao fiainan'izao. Ho anao rery ny voninahitra mandrakizay raha eo. Ambarako tahina ny vahoakanao, ambinina ny vahoakanao, salama ny vahoakanao, mandresy ny vahoakanao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Misaotra betsaka raha eo, voninahitra ho anao rery ihany. Amen. Mahandrasa ny tompo, mora tenenina fa tena sarotra tanterahana raha eo amin'ny vavantsika maha-olombelonantsika io fotsiny. Fa rehefa miaraka amin'ny fitarihan'ny fanahy masina, rehefa iainantsika isan'andro ilay atao hoe fiainam-bavaka, rehefa manjaka ao am-pontsika ilay toe-po tia makasitraka ny fitondran'Andriamanitra, dia tsapantsika foana fa namafy ary ny aty dia manam-piadanana ny zanak'Andriamanitra satria miandry ny fitondran'Andriamanitra ampitoniana sy ampifaliana sady amin'ny fanantenana ihany koa fa ny farany ady rehetra dia fandresena dia irariana ianao anana an'izay toe-po izay fa azatonona foana atoloran'i Jesosy ny fonao tiava mamaky ny teniny dia tiava mifikitra aminy mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay. Izay mahakasika an'iny andray vahiny. Alahady fa 17 Aprily 2024 alahady natokany fiangonana hitondranam-bavaka ny antoko-pihira ny Koraita ho an'ny tsangam-bato ny 570 taona. Izany dia natao ho fananganana ny FJKM hatrany vatan-karombely finoana Ikongo Manakara. Noho izany dia misy ny fiderany méga concert évangélique ny 17 ny volana Avril izay manomboka amin'ny 2 sasany ao amin'ny FJKM Manaritsofinoana. Ny tapakandro maraina mazava ho azy dia fanompoavana misy fidirana indroa dia ny amin'ny 9 maraina, ny amin'ny 7 sasany izay arahana toroteny akira. Tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra. Mandray vahiny ny fandarantsika amin'ity anio ity Madame Voin no afantarany maro azy dia izy dia Flou National Nisa na ny Sekoly Alahady FPVM dia miarabanao aloha tonga soto anatin'ny fandarana. Miaraba feno ery manonona ny fiadanana dia manonona ny fiadanana koa ho an'ny tsika rehetra izay manaraka izao fandarana Mihobia izao. Tonga dia ovatany koa angamba ny resaka misy ny zaikabe ny Sekoly Alahady FPVM manerana ny nosy izay ho atao any Tsirabe ao amin'ity atana ny voalohan'ny volana May faharoa ary fahatelon'ny volana May ho avy izao. Ny fanontaniako voalohany angamba hoe efa maninona ny asiana ny zaikabe, inona ny antom-pisiny izay fotoan-dehibe izay? Ny antom-pisiny feno ery dia rafitra ao anatin'ny fiangonana mihitsiny ny fisiny zaikabe isaky ny 2 taona. Dia efa voateniko tao ihany ny daty fa namafy angamba ianao hoe voalohan'ny volana May dia manahoana ny fandaminana mandahoana ny fandaharam-potoana ao anatin'izay 3 andro izay. Ny fandaharam-potoana manomboka ny 1er May izy izany. Ny voalohan'ny volana May zany amin'ny 10 ora dia afaka mandray ny mpizaika rehetrarehetra ao ny biraon'ny sa nasionaly. Fa ny fitaoam-panokafana kosa dia tanterahana amin'ny 2 ora sasany iarahana amin'ireo manam-pahefana eo toerana miaraka amin'ny ireo tompona andraikitra ara-panahy ihany koa amin'ny fiangonana FPVM. Dia rehefa hoe mamonjy zaikabe inona ny tena zavatra hitranga ao? Fialamboly rano fotsiny ve sa misy fampisehoana ve sa misy fampianarana ihany koa? Rehefa mamonjy zaikabe aloha zany Sekoly Alahady mpampianatra moa zany resahany eto dia misy ny fampizarana traikefa amin'izay fampianarana Sekoly Alahady izay. Misy ihany koa tanjona voalohany indrindra dia ny fankalalana hitomboan'ny fankatsiavana amin'ny samy mpampianatra satria manerana ny nosy ny resaka eto. Ary indrindraindrindra koa misy ny fampizarana, misy ohatra ny fianarana ary vakina karatra moa tsika amin'ity dia misy ny fianarana dobera, fromage, yaourt izay
ilain'ny mpampianatra eo amin'ny fiainany andavanandro akoatra ny fiainam-panahy zay ho zaraina ao anatiny. Ie koatr'izay ihany koa raha ohatra ka mbola misy fotoan-dehibe hafa tsara zaraina dia hamarana ny madame voangy azy fanentanana satria ny sekoly alady manerana nosy ao anatin'ny sany FPVM no voakasika ty fotoan-dehibe ty dia fanentanana mahakasika an'izay. Manentana ny mpampianatra rehetrarehetra zany arak'izay azo atao mba hamonjy nyity zakabe ty satria isaky ny roa taona araka ny voalaza teo fa anankiray zay tena atrerisika eo koa dia ny fampifanana antsika mpampianatra sekoly alady mba hitombo amin'ny fahaizana mampianatra reo otrikely Jesosy zay napetrany tamintsika teo dia manentana antsika tonga rehetrarehetra ao Antsirabe reny voatrivakina karatra fotoanantsika ny 1er 2 3 mai ao avy izao fiaonam-bean'ny mpampianatra sekoly alady rehetra eran'ny Madagascar eto amin'ny sehatry ny FPVM. Eny ary izao atsika be dia be madame Voangy izay filoha nasionaly ny SA na ny sekoly alady eo amin'ny fiangonana FPVM moa zany izay anatotosany zakabe ny voalohan'ny volana May faharoa ary ny fahatelo ny volana May ho avy izao ny Antsirabe ao amin'ny centre diatana moa no anatotosaina an'izay dia izay mahakasika an'iny fa tohizantsika hatrany fandaharana. Alady fa 17 aprily 2024 alady natokany fiangonana hitondranam-bavaka ny antoko-pihira ny Koraita ho an'ny tsangam-bato ny 570 taona. Izany dia natao ho fananganana ny FJKM hatrany vato-akarombely finoana Ikongo Manakary. Noho izany dia misy ny fiderany méga concert évangélique ny 17 ny volana Avril izay manomboka amin'ny 2 sasany ao amin'ny FJKM Manaritsofinoana. Ny tapakandro maraina mazava ho azy dia fanompoavana misy fidirana indroa dia ny amin'ny 9 maraina ny amin'ny 7 sasany izay arahana toriteny akira tongava maro ho voninahitra Andriamanitra. Ao anatin'izany rehetra izany dia ahafahantsika manamafy ny finoantsika an'Andriamanitra dia ny fiainantsika andavanandro dia vavolombelon'ny fisiny sy ny fahatsarany. Isaorana manokana ireo izay efa nitondra ny fijoroan'ny vavolombelona tato anatin'ity fandarana ity ary ho antsika izay mangetaentany amin'izay dia tongava mizara satria ireny fijoroana vavolombelona izay hoentintsika ireny dia misintona ny mpanompon'Andriamanitra maro samihafa ihany koa ho tia sy fikitra amin'Andriamanitra mandrakariva ho an'izay mbola tsy ao anatin'ny vala dia manentana azy ireo ireny fijoroana vavolombelona ireny ahatonga azy ireo anandrana ity an'izany hoe miaraka amin'ny tompo izany. Be dia be ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainana mety hoe mahatonga ny fiainan'olona anankiray voakasiky ny tompo na voakasiky ny fanahy masina fa ity hoarahantsika amin'ity anio ity dia mino izay fa mety misy hoe mpiainanao mitovitovy amin'ny ainany fa ny zavatra anankiray azo amin'tinana ny zavatra rehetra dia hoe rehefa eo Jesosy rehefa eo ny fanahy masina rehefa manaiky anjakany ny fonao miova ny zavatra rehetra. Tao andratraka an'izay. Fanamerabantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana androany mba te hizara témoignage fohy aminao zany amin'ny fiarahako amin'Andriamanitra dia maniry zara mba misy fiainan'olona na dia anankiray zaho voakasiky ny tantarako androany. 7 taona lasa zay tamin'izaho afaka baka dia nanana faniriana sy nofinofy izay afatra mbola kely tao anatiko tao dia nianatra teny ivelany izany. Dia nisy opportunité nisokatra tamin'izay fotoana izay. Nisy fianakaviana mahafinaritra izay hoe vonona ny anampy sy karakara tamin'izany fotoana izany. Dia nataony dia marsha rehetrarehetra. Nanao demande direct teny amin'ny université izay tokony handray ahy dia accepté. Dia tena faly be mihitsy satria hoe ho tanteraka ihany izany ilay nofinofiko. Dia nilamina iny côté iray iny fa teo amin'ny resaka visa no nisy olana satria refusé ilay izy. Dia tena ontsa be nahita an'ilay passeport hoe refusé ilay izy dia tena gaga sady diso fanantenana be. Dia nitahinako tany tena hoe Jesosy eo zaho nivavaka zaho nanompo anao dia fa maninona ny refusé ny anahy. Dia nefa nisy ankizy tany tena ankizy tsy mpino tsy mpivavaka dia nefa accepté ny anjareo. Dia anisan'ny tena nandratra ny foko indrindra nisy mpiara-mivavaka taminay koa tamin'izany fotoana izany niaraka nanao demande tamiko dia accepté ny anazy. Dia tena nalahelo be satria hoy zaho tena nantoko tany hoe navahan'Andriamanitra hoe fa maninona no izy accepté dia ny anahy tsy accepté. Tamin'izany fotoana izany mbola kely dia tsy nalala hoe na samy kristianina aza dia samy hafa ny fomba fitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny olona tsirairay. Fa tena nalahelo dia naratra tanteraka ny tany anatiko tany.
dia nanomboka teo tena menatra olona dia niafina tsy nivoaka ny trano intsony dia noesoriko tsy namako daholo intsony ireo olona nalala tamin'izany fotoana izany dia tena nanomboka teo ny fiemorako ara-panahy dia nanomboka tsy nivavaka intsony tsy nierika izay momba an'Andriamanitra intsony dia nanao fiainan'ny tanora nanao fiainan'izao tontolo izao tena hoe niaraka tamin'ny namako tany ivelany rehetrarehetra nanao activité maro samihafa be dia be dia faly ihany nefa rehefa tapitra izany rehetra izany dia niverina ihany ilay alahelo, niverina ihany ilay ratra, niverina ihany ilay fahadisom-panantenana be dia be avy eo. Dia avy eo nefa ireo namana izay niarahako nanao fiainan'ireo ihany avy eo no nivadika tamiko satria nandratra anazy ireo namoriporona resaka nivadika tamiko sy nanaratsy tamiko dia tena niady tamiko mihitsy ny arany. Dia vita izay zavatra izay dia roa taona lasa taty aoriana dia niresaka tamin'ny zokiko dia nisy hira evangelika izay nomeny anahy dia noraisiko fotsiny ilay izy. Dia fotoana elaela tao aorianan'izay dia niditra ao amin'ny efitrano nisy azy nanomboka tsy nahazo aina intsony nanomboka hafahafa be ny tany anatiko tany dia niditra ao amin'ny efitrano nisy azy nidiko daholo ny zavatra rehetrarehetra dia nenoko ilay hira dia nisy phrase tao anatin'ilay hira hoe secoue ta poussière élève-toi détache les liens de ton cou. Dia ireko ny fanahy masina tena nikasika ny foko tao anatin'izany fotoana izany dia tena nigogogo ny tomany tena tsy nety ny farana mihitsy dia hoy izy tamin'i Jesosy eo, Jesosy io ianao efa nanafaka ahy ianao tamin'ny lasa dia androany izaho no hitsangana indray androany hanafaka ny tenako hiala amin'ireo ratsy nataoko ireo dia hiverina aminao indray. Dia tamin'izany fotoana izany tena mafy tamiko ilay izy satria hoy izy hoe hiverina Jesosy hiverina hivavaka indray hiverina hamonjy fotoam-bavaka mety mbola mafy ny eona amin'ireo olona izay mahalala ny tantarako satria maro ny nalala hoe tokony efa nandeha teny ivelany dia hoy izy hoe mafy raha hoe mbola ho anontaniana zareo efa maninona ny tsy lasa sy ny sisa. Hoy izy hoe Andriamanitra iarahantsika miatrika ity dia tena resy lahatra fa tsy diso Andriamanitra nitondra ny fiainako. Tsy diso izy nampiainana andreny zavatra ireny satria no izy nampiainana andreny zavatra nataoko hoe nandratra sy mafy tamiko ireny dia nefany nisy planina tsara lavitra be tao ambadika tao ary iainako izany amin'izao fotoana izao amin'ny fiainako eo amin'ny ara-pitiavana, eo amin'ny fianarana, eo amin'ny asa, eo amin'ny fanompoana koa indrindrandrindra sy eo amin'ny fianarako aminy, fiarahako aminy satria lasa niova ny fomba fivavako, niova tahaka ny hoe lasa nanakaiky kokoa anazy sy nalala mihoatra hoe ohatr'izao kay Jesosy dia tena nisaotra anazy dia hoy izy hoe Jesosy soa ihany fa ny lalanao fa tsy ny lalako. Dia ho anao ihany koa izay mety miaina zavatra tahaka izany ianao mety tsy mitovy amin'izany tantarako izany fa mety zavatra hafa nahatonga anao nampiemotra tamin'ny fiarahana amin'Andriamanitra mety tsy nivavaka intsony ianao, mety kivy ianao, mety hoe diso fanantenana tamina zavatra be dia be dia hilaza aminao izaho hoe miverena amin'i Jesosy fa izy tsy hanameloka anao izany. Ninona mety hoe zavatra ratsy be dia be nieritreretinao hoe tena pire izao zavatra izao voninandray anao foana ny fitiavan'i Jesosy. Dia indray andro ianao hiteny ihany koa hoe Jesosy misaotra fa nampianao anao zavatra ohatran'izao izaho. Dia raha mety ianao dia mba hivavaka fohy ho anao izaho dia mino fa hakasika anao any an-tokantrano. Jesosy misaotra anao ny amin'ny fotoana androany, misaotra anao ny amin'ny tsirairay avy izay afaka miaino an'izao fijoroana vavolombelona izao. Mivavaka nizaniza mety miaina zavatra mafy nizaniza mety tsy manana hery intsony hivavahana, tsy manana hery intsony hiverenana aminao dia mangataka fanahy masina mba ianao hikasika ny fony, ianao hanampy azy, hamelona azy indray ianao ary hamerina indray ny fitiavan'Andriamanitra izay ao anatiny. Dia ampatsivo azy fanahy masina fa ny Andriamanitra hivavahany dia Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ary manana planina goavana sy tsara lavitra ho azy. Dia misaotra Jesosy Amen. Dia misaotra betsaka antsika izay afaka niaino an'izao fijoroana vavolombelona izao dia tahiny Jesosy daholo.
dia izay ny fandaharantsika tamin'ity anio ity ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra dia saorana be dia be ireo mpanompony rehetra izay nanaiky nampiasainy a nandrafitra ny karakara nyity fandarana ity isan'izany ireo mpanompon'Andriamanitra be dia be tsy adinoina ny ekipan'ny prod plus rehetra indrindra fa isika rehetra tany atokantrano izay niaraka taminay hatramin'ny farany tsy adinoina ihany koa ny nampiakanjon'ny mpanolotra tamin'ity anio ity azontsika jerenao amin'ny pejy Facebook eo ny génie des aiguilles makasitraka be dia be dia ao anatin'izay rehetra izay ihany koa dia hovakiana aminao ny salamo fa 7 ny fa 4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mahandrasa ny tompo ianao matanja ary mahereza fo eny mahandrasa ny tompo amen ndao manomboka androany iainantsika izay tenin'Andriamanitra izay a ho raisintsika ary ho ampiaritsika amin'ny fiainana iray manontolo mihitsy ao anaty fiainam-bavaka sy ny fitarian'ny fany masina hatrany mirary soantsika tsirairay avy a manome fotoananao amin'ny manaraka indray atao anatin'ny fandaharana mioby hatrany dahiny Jesosy daholo